Ankasitrahany indrindra ianao manaraka ny météo eto amin'ny télévision malagasy manatitra ny arahaba sy ny firaren-tsoa tompoko ny toetry ny andro no jerentsika alohan'izay aloha dia jerevantsika hoe nanahoana tamin'ny herinandro lasiny nafana be ny andro ary ihany koa avy ny orana tamin'ny faritra maro amin'ity herinandro avy ity ihany koa dia mbola torak'izay mbola mijanona ihany izay hafanana izay ary mbola ho avy hatrany ny orana saika manerana ny Madagascar indrindra ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ny anton'izay moa dia ny mandrafitra ny toetry ny andro mihitsy dia alizay saika tsy maro toerana amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity izay tsy maro toerana azy izay no mahatonga ny orana na orana tandrifindraona ary mety arahi-kotroka mihitsy azy izany amin'ny faritra sasany. Jerentsika ary ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso vao maraina dia efa anorana malefaka ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara aty azo orana tandrifindraona ny any amin'iny Bealanana be fandriana varatra sy any Anosy be Sambirana ary ihany koa ny any Abongolava sy any Abetsibokany. Somary malomaloka ny andro any amin'ny faritry ny afovoantany sasany ary mifandimandimby eo ny rahona sy ny masoandro ho an'ireo faritra sisa. Amin'ny tolakandro dia ny any amin'iny faritra atsimo nosy iny dia misitraka masoandro be mihitsy fa ny amin'ny faritra sisa kosa amin'ny ankapobeny ohatra hoe ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ny aty amin'ny faritry Diana ny Boeny sy ny aty amin'ny Melaky ary ny Analanjorofo Atsinanana sy ny any amin'iny faritry Vadivavafito Finaniny dia azo orana tandrifindraona mety arahi-kotroka. Malomaloka ny andro any Sava torak'izay ihany koa ny any amin'iny Menabe iny. Raha ny vinan'ny maripana indray no jerentsika dia 9 degré Celsius no ambany indrindra any amin'iny faritry Vakinankaratra sy any Otmatsiatrano no ahitantsika izay tarehimarika izay. Ho an'ny vinan'ny ambony indrindra kosa indray hitantsika any Atsimo Andrefana sy any Antsohihy 10 degré Celsius ny eto amin'ny faritry ny afovoantany manodidina ny 5 hatramin'ny 7 degré Celsius. Ho an'ireto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ireto indray sy amin'ny nosy manodidina antsika dia any Paris mifandimby ny rahona sy ny masoandro torak'izany koa any Comore sy Seychelles anao orana tandrifindraona mety arahi-kotroka ny any Johannesburg, Nairobi, Bangkok, Maurice, La Réunion ary ny any Milan dia tena norambaratra be mihitsy ny andro. Dia torak'izay ary ny vinan'ny toetry ny andro amaranantsika ny fandaharana dia ny masoandro hiposaka any amin'ny 5 ora sy 7 minitra ny ary iletika izy amin'ny 9 arivo dia mirary herinandro mahafinaritra be sy feno fahasoavana ho antsika rehetrarehetra. Veloma daholo indray.